Renin'Andriamanitra sy mpanjaka vavin'ny fiadanany Masina Maria. Iantsona enaraka eo amin'ny zanak'Israely izy ireo, ary hitsodrano azy ireo aho. Nirahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy. Nahitany Maria sy Josefa ary ny zazakely izy ireo. Rehefa afaka ny avalona dia natao hoe Jesoa ny anarany. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amena. Miarabantsika rehetra ary kristianina havana, isika namana izay manaraka ny Vatsim-Panahy eto amin'ny RDB Live. Miarabantsika manokana satria nahatratra ny taona vaovao 2024 fotoana mahafinaritra. Tratra ny taona vaovao daholo bonane daholo irarina mba hitondra soa antsika ity taona vaovao ity, ary taona mba hanjaka amin'ny fankatiavana, ny firaisan-kina, ny fitiavana, ny fandriam-pahalemana. Androany voalohan'ny volana janoary dia andro maneran-tany ho an'ny fankalazana ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana. Ka hivavaka isika mba izy tokoa izay fiadanana izay ao anatin'ny fontsika, eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny firenena ary eo anivon'izao tontolo izao. Maro ankehitriny ny tanimbola miady, maro ny firenena izay anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana, anisan'izany eto amintsika. Ka hivavaka isika mba samy hiova ny tsirairay, hifanabe, hifanoro, hifananatra, mba samy hiezaka hanafoana izay tsy fandriam-pahalemana izay mba hisiny filaminana tanteraka eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Idirantsika ary ny ten'Andriamanitra ry havana. Amin'ny evanjely androany, Masin-dalio katoko 2:1-20 ka hatramin'ny 1:20 dia mitantara amintsika ny fihetsika olona misokajy 3 izy izay samy nanao ny fihetsiny amin'ny maizy anazy rehefa nahitany Jesoa zazakely. Voalohany tao ireo mpiandro ondry. Faharoa misy andreto antokon'olona izay tsy hoe avaiza fa dia tonga izy rehefa naino an'ilay feo hoe teraka Jesoa. Ary fahatelo ny fihetsiky Masina Maria. Ahoana nataon'ireto mpiandro ondry ary? Reto mpiandro ondry rehefa naino ny fanambarana avy amin'ny anjely fa hoe teraka Jesoa dia nilomay, niazakazaka, nandeha haingana ho an'i Jerosalema. Namakivaky ny alina izy ozy ny evanjely mba ho an'i Jerosalema. Tatsika izany eo amin'ny Masin-dalio katoko 2:1-20. Rehefa nahitany Jesoa izy ireo dia inona ny nataony? Toetra roa miavaka tsara ny nataony. Voalohany, nampiely an'ilay teny nolazaina taminy mikasika an'ilay zaza izy. Ary faharoa, lasa miverina indray ireto mpiandro ondry ka nankalaza an'Andriamanitra no zavatra reny sy ny zavatra hitany araka ny lazaina taminy. Faharoa dia misy andreto antokon'olona izay tsy hoe avaiza ho zaty eo, fa naheno feo izy ka tonga ihany koa teo amin'ny Jesoa. Ary rehefa tonga teo izy dia ozy ny evanjely hoe gaga avokoa izy ireo. Gaga. Ny fahagagana toy izany moa dia anisan'ny singa iray irenan'ny finoana satria mampandinika. Manontany teny izy ireo hoe ahoana marina ity Jesoa zazakely toa hoe Jesoa nefa tia tranombo niteraka. Tsy kelikely miteraka finoana ao anatin'izy ireo izany. Ary farany izay asongadina manokana amin'ity alahady ity dia i Masina Maria. Androany koa dia antsoina hoe alahady fetin'ny Masina Maria renin'Andriamanitra. I Maria dia teo anilan'i Jesoa mandrakariva. Nandray an'i Jesoa izy, nanaiky ho renin'i Jesoa, niteraka an'i Jesoa, fa avy eo nefa natsapa izy fa i Jesoa dia toa tsy zanany samy rery. Eny fa na dia ny fironan'i Jesoa tao an-kibony aza dia avy amin'ny fanahy masina. Nijanona mistera lehibe ao amin'ny Maria izany. Ny any nataony dia nanaiky an'ireo fanambarana izay voalazan'ny olona manodidina azy izy, toa an'ireo mpiandro ondry, ireo Mady, Simeona, Anna, izay samy milaza zavatra mifonofony tsy ambaratelo avokoa. Ka toetra faharoa nataon'i Maria dia nandinika an'izany tao am-pony. Nieritreritra izy, namakafaka hoe inavy re mety ho hevitra izany teny izany. Noraisin'i Maria ho toy ny tem-pahasoavana izany zavatra rehetra izay ireny izany. Itsika koa ry havana eo amin'ny fiainana andavanandro, mila makatahaka an'ireto olona ireto isika, mila mampiely, manaparitaka, mitory ny misterin' Jesoa isika toy nataon'ny mpiandro ondry. Mila mankalaza an'i Jesoa isika toy nataon'ny mpiandro ondry. Mila mandinika isika
amin'ny fahagagana zay iany antsika sanandro sanandro ataon'i Jesosy amintsika eo amin'ny fiainana toy natondra eto tokon'olona ireto. Ary mila mahay mandray an Jesosy sy mandinika misterin'i Jesosy isika isanandro sanandro toy natao Masina Maria. Ivadika kely tsika amin'ny resaka hoe taona vaovao. Ty aladin'ny taona vaovao ity moa dia antsoina hoe alady fankalazana ny andro maneran-tany ho amin'ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana. Matetika isika rehefa miresaka hoe fiadanana dia matetika diso hevitra, tsy tanteraka izany fiadanana izany nofonofotsiny izany aizako ny kolikoly aza mbola manjaka be ty amin'ny tanàna sy ny sisa. Raha tsy miova mihitsy ny mpanao politika tsisy fiadanana tena izany eto. Misy tsika manko mihevitra koa aza fa hoe mila olona avy any ivelany foana, mila olon-kafa eo amin'ny fiainana, mila mpitandro filaminana, mila lehibe ny fikambanana, mila iveka, mila mopera curé, mila taly ny sekoly sy ny sisa zay vao hisy ny fiadanana sy fandriam-pahalemana. Tsy voatery tsy voatery. Ambaran'ny evanjely androany fa ny fiadanana dia toetra mahakasika ny isam-batan'olona. Toe-tsaina tokony ho voleny tsirairay ny fiadanana. Tsy zavatra avy any ivelany akory ny fiadanana, fa toe-tsaina ao anatin'ny olona tsirairay. Ka raha samy mahay mampanjaka ilay fiadanana ao anatiny ny tsirairay dia ho hita taratra izay ka hanjaka ho azy ny anivon'ny fiarahamonina dia hanjaka ny fiadanana sy ny fiarahamonina eo anivon'ny firenena izay misy antsika. Tsy izany nefa ny zava-mitranga. Eny foana fa hoe misy maty aty, misy maty ary, misy mpangalatra ary, misy mpanolana aty, mampalahelo ny zava-misy. Manoloana andreny nefa dia soa ihany fa mbola maro ny olona tsara fanahy, mbola miaino tsara ny feon'ny fieritreretany, mampanjaka ny rariny sy ny hitsiny, mitandro ny asy ny aina. Dia izany no irariana amin'izao taona vaovao zao ry havana. Mba samy hiova isika, samy handinika, hifanampy, hifanotrona, hifananatra mba hampanjaka an'izay fiadanana izay. Raha misy manao ny tsirariny mila tolotra any amin'izay tokony sahaza anazy izy ary mba samy hiova satria raha tsy misy ny fananarana, tsy misy ny fanorona dia samy fampijerijery fotsiny eny dia tsisy raha miova zany eo amin'ny fiainana. Ka irariana mba samy hitondra herim-po, hitondra herim-panantenana, hitondra fitiavana vaovao anatintsika ny fankalazana an'ity taona vaovao ity. Angatantsika hatrany moa ny fahasoavan'Andriamanitra. Angatantsika koa ny fanampian'i Masina Maria izay mpanjaka vavin'ny fiadanana hanampy antsika hitondra antsika amin'ny bavaka mba izantsika mampanjaka an'izay fiadanana izay eo anivon'ny fiainantsika, eo anivon'ny fiarahamonina ary eo anivon'ny firenena. Masina Maria, mpanjaka vavin'ny fiadanana, mivavao anay. Ombantsika mianakavy any Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Hisodrana-nareo anie Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Hitantana dia antsika ny Kristy, isaorana anie Andriamanitra.